fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Iandriketan'ny fiangonana protestanta malagasy trano zozoro an-trano biriky izay ho tarihan'ny mpitandrina Rasolofotina Miarintsoa.
manonona ny fiadanan'ny tompo anjaka sy anapaka ao atokantranonao ao amponao ry havana amin'izao alahady fa 7 volana May 2024 izao ny fiangonana protestanta malagasy tranzozora trano biriky no miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fanimpam-pivavahana amezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ampaherezana ny vahoaka malagasy ny vahoaka n'Andriamanitra izao ry havana ny lohahevitra mpanjentsika amin'ity maraina ny alahady ity dia ny hoe madio ny fanolora-tena ny mino. Andeha anomana ny fo mampanantsika isika hiatrika ity fanimpam-pivavahana ity ry havana. Sokafa mivelatra eo ambany masonareo ny salamo fa 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anomezam-boninahitra ny Tompo. Ianao Jehova ao ny tokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny famarinanao aho ka afao, atongy lano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vato lampy fonenana ho atoniky mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy. Fa arambatoko sy batery fiarovanao ahy ianao. Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloko sy ny lozabe. Fa ianao no fanantenako Jehova Tompo, ry toko hatry ny fony ao mbola tanora. Ianao no nanankinanay hatry ny tany amboaka. Ianao namoaka ahy avy tao ankibondreniko. Ianao no dia raiko mandrakariva. Tonga toa zava-mahagaga eo masony maro aho, nefa ianao no fiarovana mafy ho aho. Ny vavako feno fiderananao sy fankalazananao mandrakariva. Amen. Ataontsika ny hira fanampiny larana fahasivy ry havana. Ndea ivavaka isika ame voninahitra n'Andriamanitra. Aminao Jehova Tompo,
no anandratanay ny fanahinay ny alalan'izao fanimpopivavahana izay velarinao misokatra eo an'leonay izao dia asehonay fa mahatoky ny fitantananao izay ary resy lahatra fa tsy angay ahy tsy homenatra manoloana izay mety akason'ny tany izay sotasota ny ratsy fanahy ary ny fifofony devoly ny ainy zanakao dia ianao no mahazo nanay sy mahatahiry anay ianao no amonjy anay amin'ny fahamarinanao Andriamanitro manatena ny vahoaka malagasy fa hanongila tsofina ianao amin'izao maraina izao ka hamaly vavaka manokana ho an'izay rehetra tena mitady ianao fatratra amin'ny fanahy sy fahamarinana hanala ny olona ho anatin'ny fatorana ianao mba hanomezana voninahitra ny anaranao lehibe sady marina ny anaranao izay mahavonjy ahitanay famelan-keloka fa izany ny antony hatahorana anao Andriamanitro ny fifofon'ny fahafatesana ny fanindro ny fiainan-tsy hita ianao no hitokinay fa ho mpanafaka anay amin'izany ko ankehitriny ary manatrefeno ity fotoana ity ianao mamanginy olonao ianao ary aoka Andriamanitra ny fanantenana be voninahitra izay nomenao anay ao amin'i Jesosy Kristy dia ho tanterahinao amin'ny tsirairay avy izay miandrandra sy mino ary matoky izany aza mitarehdretra ianao Tompo fangihana ianao noho ny amin'ny zanakao fangihana noho ny amin'ny fahamarinanao fa ianao dia tsy mba mandainga fa mahatanteraka ny teny fampanantenana izay omenao ny malagasy ny fiangonanao ny zanakao manokan'Andriamanitro dia misy matoky izahay fa ny fanahinao masina dia omenao malalaka ho an'ny tsirairay avy ho anay amin'ny fahatanterahany fanimpopivavahana eto androany ho anao rery Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra somandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana sy angatahana izany vavaka izany amen. Ny hira 2:700 ny andininy voalohany iroso amin'ny vavaka mangina isika riavana orinan'izany hira zany nanao hiraikyo no apetrako izao ny fia na kurehetra batayuniza naka marube nifahavalu tahame liaiye itewo karai piaru maharu hina wanye ndeha hivavaka mangina isika riavana Jesosy io misaotranao izahay raha afaka manatona anao amin'ny fahasahina satria ianao ilay efa niantso anay mandrakariva izay manatona ho ianao dia tsy ho lavinao mihitsy ary izay tsy fandavanao izay Tompo no mbola mampirehitra ny finoanay sy ny fitiavanay ary ianao raha teo nefa mametraka ao anatinay ny tsiry-pitiavana ny afim-pitiavana arehitra ilay fanahinao masina mba aizanay manatona anao tsy tapaka mandiny tena izay Tompo malalo ny amin'ny fitondran-tenanay manoloana ny sitraponao izay raketin'ny soratra masina mamindra fo aminay ny amin'ny tsy fahatanterahanay ny amin'izay mety avonavo ny-panahy avonavo ny-kevitra mihevitra mihoatra n'izay tokony hoeverina ny amin'ny fovatonay izay tsy mba mahatsapa mandrakariva izay mahatery anao Andriamanitro ankehitriny raha manatona anao izahay na iza manaraka izao fiarahana mivavaka ka miaiky ny fahotany miaiky ny fahatosony manaiky fa tsy tanteraka eo anatrehanao ianao ilay Andriamanitra efa nampitafy anay ny endriky Andriamanitra fony nahary ny Adama sy Eva velomy ety anatinay izany endrika ao izany mba tsy ho faty noho ny fahotanay noho ny amin'ny faratsinay noho ny amin'ny safidinay mirona mandrakariva ao amin'ny ratsy ka hitsipaka ny lalanao masina velomy amin'ny famarinan'ny teninao izay izay renesinay isan'andro ary mbola andre izany izay amin'ny alalan'ny famakina soratra masina sy ny fitorinan'ny teninao masina velomy amin'ny alalan'ny asan'ny fahinanao masina mandrakariva
ka diovy amin'ny rano Jesosy Kristy zanakao zahay ho afakely koa ho afapahotana. Dia misaotra anao tompo malala ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao indray ary misitraka ny famelan-keloka sy ny fanavaozana amin'ny alalan'ny asan'ny fanainao masina. Zany vavaka ataonao izany tompo dia akambanay amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay an'io ny anina saza ao anay ary mamela ny eloko ahitaka ny namelanay izay meloko taminay ary aiza mitondra anay eo amin'ny fakapanay fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eny ariavana iroso amin'ny famakina misesy ny soratra masina antsika ary misy ny fitarim-bavaka ho amin'ny fahafahantsika miaino izany soratra masina izany ary indrindra ny fitarim-bavaka ho amin'ny teny izay hotoriana. Dia ary ataontsika ny laharan-kira 90 amin'ny firana FFPM dia ny 1 sy ny 2 no ataontsika. Panazava niandranda nazahay azayela fatungava taumini fanahina maufantatra mazava zay nazay ni teninao aletu lalangava awampuni afuna ri Jesus imitenena arakani fumana amina zay manantena baandreni feunao fumarari simanahi batsabuy siandra niteinu fatsisahi aneuni ulatra. Vavaka sikeriavana omeo anay ny fanainao masina ray io ampianatra anay ny fahamarinanao aminao Andriamanitra zay notoriany Jesosy Kristy ny ainany teo anivonay ka tsy takatrainy mandray zany raha tsy ianao lay mpampianatra, ianao lay mpananatra hafa toan'i Jesosy ihany no miandraikitra an'izany satria efa nomenanao ary efa nikenao malalaka zany fanahy masina. Dia meteza ianao ampianatra anay satria mpianatra Jesosy daholo izahay. Sokafo ny fandrenesana aty anatinay ary ampangino ny feon'ny Satana, esory ny fahefany laharatsy tsy hanapaka eo amin'izao fiainona ny soratra masina sy ny fitoriana ny teny dia ny teny fiainana zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny perikopa voalahatra ovakina eo anivon'ny misionina FMTA ny Alahady 7 ny volana May 2022. Ny vaky teny voalohany Levitikosy 2 ny voalohany ka hatramin'ny 5. Luka 20:20 fasivy ka hatramin'ny 4:10. Ary ny farany Koritianina 2:12 5 ka hatramin'ny 1:10. Ovakitsika misesy ny soratra masina riavana. Tombontsika amin'ny famakina ny Levitikosy 2 zany 1 ka hatramin'ny 5. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha misy manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehova dia koba tsara toto no ataony fanatiny ary anidina diloilo aminy izy sy anisy didikazo manimpofona eo amboniny. Ary tondra azy ho amin'ireo mpisorona zanak'Arona izy dia andraofan'ireo eran-tanana nila ny kobany sy ny diloilony mba mididika azy ny manimpofona rehetra ary hodorany mpisorona ho fofona eo ambon'ny altara izany fanatim-pahatsiarovana avy amin'izany. Dia fanatitra atao amin'ny afo hoanitra kasitrahana ho an'i Jehova izany.
ary ny sisa amin'ny fanatitra hoanina dia hoan'ny Arona sy ny zanany, masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha manatitra fanatitra hoanina voaendy amin'ny fanendasana mofo ianao dia aoka ho mofo tsy misy masirasira, atao mikoba tsara toto sady voaharo diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voaoso diloilo. Ary raha fanatitra hoanina voaendy amin'ny lapoaly ho fanatitrao dia aoka ho koba tsara toto voaharo diloilo sady tsy misy masirasira. Ho vakivakinao izy ary hanidinanao diloilo dia ho fanatitra hoanina izany. Lioka 7:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 4:40. Ary Jesosy nanao ty fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy 2 lahy niakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotranao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamoretra io aza. Mifady ianina indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fafolo-karena amin'izay azoko rehetra. Fa ilay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra teny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra kory fa nitehatratraka nanao hoe, Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy zany nidina tany an-tranony, efa noamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Koritiana 2:12-15 ka hatramin'ny 1:12. Ilay anankiray no ataoko rehareha, fa ny amin'ny tenako dia tsy hirehareha aho afa-tsy ny amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te hirehareha aho dia tsy ho adala, fa ilazany marina. Nefa tsy manao zany aho fa ndreo misy olona mihevitra ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ary fandrao irehareha noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofoko, iraky Satana amely ahy, fandrao irehareha aho. Zany no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialan'izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena, koa maika sitrako ny irehareha amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Efa tonga adala ianareo no nahatery ahy, fa tokony ho derainareo aho satria tsy latsaka noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo, na dia tsinotsinona aza. Amen. Melohany andrenesantsika ary andraisantsika ny afatry ny tenin'ny Tompo miainga amin'ny soratra masina ry havana, dia andeha mbola ho ataontsika ny laharan-kira 920 ny firana FFPM ka ny andiny voalohany ihany no ataontsika. Ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampaherezana, ny fampiombonana avy amin'ny asan'ny fanahy masina. Andeha banjintsika manokana miainga amin'ny Levitikosy 2:2 ka hatramin'ny 9 ny lohahevitra hoe madio ny fanoloran-tena ny mino. Madio ny fanoloran-tena izay rehetra manatona an'Andriamanitra. Tamin'ny herin'ny androany isika dia mbola atao amin'ny bokin'ny Levitikosy ny amin'ny fanatitra 5 ka ny fanatitra hodorana no voalohany, ilay hitarafana ny fanoloran-tena ny izay rehetra te hivavaka sy hanatona an'Andriamanitra amin'ny fiainana, hanompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy fanatitra hodorana tanteraka izy, tsy misy
tokony mbola mihinana ny momba ny tenany fa omena tanteraka an'Andriamanitra. Androany iresaka momba ny fanatitra hoanina isika, izay fanatitra faharoa eo amin'ny fomba ny fivavahan'ny fanekena taloha raha mivavaka amin'Andriamanitra. Ny fanatitra hoanina, io irery ihany no fanatitra koba tsara toto, lany hoe lafarinina avy amin'ny varim-bazaha zany. Io zany no io irery ihany no tsy biby fa koba tsara toto. Ary ny fomba anatanterahana n'io fanatitra io dia tsy maintsy koba tsara toto. Zany hoe raha maka fanivanana ianao na tamy ka raraka ao le lafarinina koba tsara toto, dia tsy misy faika ny tavela fa satria extra fin na qualité supérieure tsara toto dia tsisy mijanona, tena malefaka, tena feno amin'ny fahatsarana. Ary raha zany lafarinina zany no amidy dia any amin'ny grande surface tena raitra dia raitra amin'ny vidiny tena lafo dia lafo. Zany lay koba tsara toto. Ary zany koba tsara toto zany no atao fanatitra dia miditra eo amin'ny alitara masina ianao, dia tsy maintsy andrarahanao menaka zany io diloilo io. Dia tsy vitany hoe andrarahanao menaka tsara fa asinao ditikazo manipofina. Inona daholo no hevitra zany ara-panahy, ary inona ny fahatanterahany zany aty amin'ny fanekena vaovao amin'i Jesosy Kristy. Inona ny hevitra zany ry havana? Ny koba tsara toto dia tsy hafa fa ilay tenan'ilay olona manao ny fanatitra. Io mantsy raha ny amin'ny fanekena aty amin'ny fanekena vaovao lay Jesosy Kristy nanangana ny fanasany tompo, dia io lay mofo tsy misy masirasira, mofo ny Paska, nasandratra lay mofo novakina tsy misy masirasira. Koba tsara toto nanaovana azy, lafarinina tsara toto extra fin nanaovana azy, tsy asiana levure, tsy asiana masirasira, fa tena natoraly tanteraka, izay tena marina ao amin'ilay lafarinina, tsy asiana zavatra. Dia afangaro izany ry havana amin'ny menaka diloilo, dia asiana ditikazo manitra manipofina. Dia rehefa afangaro raisy ny mpisorona mpitondra fivavahana, dia atao lasa galety zany, na atao be arakaraka ilay voalaza inao hoe na ataonao endasina amin'ny lapoaly zany na ho atono zany, fa ny mpisorona ny avy amin'ny taranaka-rona no manatanteraka izany fanatitra zany. Ny sisa avy amin'izany dia misy anjara ho an'ny Arona sy ny zanany. Dia zavaintsika hoe fananinona ny amin'ny fanatitra odorana tsy misy anjara ho an'ny mpitondra fivavahana, fa ato ndraiky kosa ilay fanatitra hoanina dia misy anjara ho amin'ny mpitondra fivavahana, fa ny tena natolotra dia natolotra ho an'Andriamanitra zany. Io ry havana no tsy hafa fa ianao mihitsy, isika mihitsy io fanatitra hoanina io. Ny momba ny tenanao, zany hoe takian'Andriamanitra ny fanolora-tenanao, ka ianao izay manatona an'Andriamanitra dia olona tsy misy faikany tahaka an'ilay lafarinina, fa tena ao anatin'ny fahatsarana. Ary zany ilay fanasana masina izay nataon'i Jesosy, nanandratra ny mofo izy, ity ny tenako, entina ilazany zany fa Jesosy Kristy, ilay koba tsara toto natao ho mofo tsy misy masirasira, tsy manam-pahotana, tsy manana fisainana ratsy, tsy misy fanahy ratsy ao anaminy, fa tena fahadiovam-po, fahadiovan-tsaina, fahadiovan-eritreritra. Izany no entina miroso amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay manatona an'Andriamanitra zany dia tsy maintsy feno aloha ny fanolora-tenany, fanatitra odorana, ary tsy vitany hoe feno ny fanolora-tenany, fa izy dia olona tsy misy faikany. Mitady olona tsy misy faikany Andriamanitra, mitady olona tena madio amin'ny fanolora-tena Andriamanitra, fa tsy manao
mise en scène raha manatona mivavaka ao amin'ny tempolo masina. Ary jereo tsara ry havana fa ny andininy faharoa tapany farany dia hoe hodorany mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara. Zay no mahazava-dehibe ny fiangonana amin'ny maharafitra vato na rafitra hazo azy. Eo amin'izay tsonareo ny anarako, natokanareo tsonareo ny anarako, eo no enoko sy amaliko vavaka anareo, hitahiko anareo ny alitara ilay atao hoe ivontoerana, ifandraisana amin'Andriamanitra indray. Tahaka ny Jakoba rehefa niady tamin'i Jehovah Andriamanitra izy nandritra ny alina ray manontolo, tsy avelako ianao raha tsy mitaha. Ary dia tena notahian'i Jehovah Andriamanitra izy, nialina izy dia nahita fahitana tohatra lava be, miakatra mahatratrany any an-danitra eo amin'ny fidirana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'izay tena nitolomanao, eo amin'izay tena nifikiranao amin'Andriamanitra. Zay ilay alitaran'Andriamanitra ry havany. Mety tsy hanam-piangonanao amin'izao fotoan'izao fa eny an-dalana, ao atokantrano, ao amin'ny hopitaly, amin'ny toeram-pitsaboana. Fa raha tena mifikitra sy mikatsaka an'Andriamanitra ianao androany, ary tena tapa-kevitra ianao hoe za androany Andriamanitra mba ho tena lehilahy, ho tena vehivavy, ho tena lehilahy lehibe, ho tena tanora, tsy misy faikany, fa tena koba tsara toto, esoriko ny fisainana maloto ato anatiko, ny otropo, ny valifaty saiko atao, za mba mpivavaka ihany nefa manana fankahalana, mikendry valifaty amin'ny hafa, mialina ny hafa zay tafita, izay ohatrany mba metimety kokoa noho za amin'ny fomba fijery maha-olombelona. Ianao nefa dekona, ianao nefa mpitandrina, ianao nefa loholona, ianao nefa tanora kristianina, vehivavy kristianina, lehilahy kristianina, nefa mbola misy faikapaika-pisainana, misy loto sy otropo ao anaty, dia tsy fanatitra hoanina eo anatrehan'Andriamanitra ianao, na dia tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aza, na tonga ao am-piangonana aza, na hivavaka aza, tsy mihoatra ny plafond vavaka ataontsika raha mbola misy faikany ny ao anatintsika ao. Fa Jesosy Kristy, ilay tena Andriamanitra, tonga tena olombelona, fa nahay niantsoroka ny maha-olombelona ka nataon'i Jesosy tsy nisy faikany ny maha-olombelona azy. Ary zany ny antony nahatonga ny fanahy masina ny rahan'i Jehovah Andriamanitra, ny herin'ny avo indrindra no analoko anao, ny teneniny tamin'ny mason'i Maria zany. Ka ny natiora ny ota tao amin'ny mason'i Maria dia tsy nandray anjara tao amin'i Jesosy rehefa tonga zazakely tao akibon'ny mason'i Maria izy. Zay ilay hoe ny herin'ny avo indrindra no analoko anao. Nateraka Maria Virjiny ao anatin'ny maha-Virjiny naterahan'i Jesosy. Fahagagady zany. Zany entina anehoan'ilay herin'Andriamanitra rehefa miditra an-tsehatra ao amin'ny tontolon'ny olombelona, vitan'Andriamanitra ny maty tsy misy faikany ianao rehefa manaiky tahaka ny ataon'ny mason'i Maria ianao. Inty ao ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Amin'ny maha-olombelona ny natiorany ota ao anatin'ny Maria dia mety misy faikany izy, fa no Andriamanitra miditra an-tsehatra dia vitan'Andriamanitra ny opération divine ka niteraka an'i Jesosy tena Andriamanitra, tonga tena olombelona nefa tsy misy faikany. Manamarina izany raha teo ny soratra masina, nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra Jesosy nefa tsy mba nanota na tamin'inona na tamin'inona, noho izany mahavonjy izay rehetra laim-panahy. Isika laim-panahy misy faikany, fa Jesosy tsy misy faikany, fa tena koba tsara toto. Ankehitriny Andriamanitra mitady mpivavaka aminy, mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana, fa tsy ho entina ritoaly na fahazaram-piangonana, fa olona tena miroso amin'ny aim-panahy mitady an'Andriamanitra, izay mitady ihany ho ahita. Ka tsaonareo fatratra amin'ny fonareo sy ny fanahinareo dia ho hitanareo ao i Jehovah Andriamanitra mitady olona tsy misy faikany Andriamanitra. Ianao zao te hivavaka mafy, faly Andriamanitra mahita ny faniriana lalina ao anatinao te hivavaka mafy. Fa mbola tena faly lavitra Andriamanitra raha ianao miroso hivavaka amin'io mba hajanonao amin'izay io faikapaikany rehetrarehetra. Raha sy vanina nge zao tsika ry havana eo amin'ny masotsivan'ny fahasoavan'i Kristy, fa faikany nge zany tavela hita zany hoe io daholo ny faikatsika, ny faikan'ny fo, ny faikan'ny saina, ny faikam-panahy, ny faikam-batana. Za tsy teheteny hoe faikan'inona zany tsika, fa rehefa mandiny tena isika manoloana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, mila esorina ry havana ny faikany mafaikatsika azy. Mitady olona azo asiana diloilo Andriamanitra, mitady olona azo asiana didika azo manitra Andriamanitra.
satria ny diloilona tao amin'ilay koba tsara toto dia tsy inona fa lay fanosorany fanahy masina maneke aloha ianao androany anilika izay rehetra mampisy faikany ianao amin'ny fisainana, amin'ny toe-po, ianao mora makahala, ianao mitahiry valifaty, ianao efa 10 taona 20 taona ty aoriana dia mbola tsy adiniko ny nanaovan'iny ana vadinao zao ve dia anananao lolo-po, anaovanao vatifaty valifaty, zanaka nateraka ny kibonao zao ve dia ifandrafinao. Raha aman-dreny sy mizanaka ve dia tsy mifampiditra trano, piray tapo ve dia tsy mifampiditra trano. Nefa dia kristianina samy mivavaka zao ihany tsika, misy faikany kristianina. Raha izany no marina amin'ny fiainantsika ry havana. Fa raha tena tianao mba tena isitraka ny fahafenoan'ny fanahy masina ianao dia ny diloilo ho afangaro ao amin'ilay tenanao, esory araka ny ambaran'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo hoe esory zay ota malaky mahazo anareo rehetrarehetra ka mahatonga anareo tsy hahafahatra amin'ny fanangolena taon'ny satana. Anantona an'Andriamanitra amin'ny fahasahiana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsika rehefa mahavita manary zany asa matin'ny satana rehetrarehetra zany dia ny asan'ny nofo zany ry havana. Ny fanahy masina tsy miasa ao anatin'ny olona zay tsy maniry ny tsy ho koba tsara toto. Rehefa maniry tahaka no tonga koba tsara toto ianao dia diloilo ny fanan'Andriamanitra ao anatinao, ary ilay ditika azo manitra mbola ampombana izany. Fanan'Andriamanitra zany dia ilay fankasitrahana ny vavaka, zany hoe ny fiainanao mihitsy no akasitrahan'Andriamanitra velona, epistily velona ny fiainanao, manolotra ny fiainanao fanatitra velona ho an'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra. Ary rehefa mamaky ny soratra masina ianao ka resaka fanatitra ny jerena dia izay tena tanjon'Andriamanitra dia ny ho tonga hoe ankasitrahan'Andriamanitra ne ianao ao amin'ny fanolora-tenanao. Tsy misy zavatra ataontsika ka azahoana famendrehana fa Andriamanitra mihitsy no mitady ny finiavana tsara ao anatinao. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny finiavana tsara dia miditra antsehatra izy le diloilo akambanao, le ditika azo manitra akambanao, ny fanahy masin'Andriamanitra akambanao, asehon'Andriamanitra ampiasainy, ary ny fiainanao dia ankasitrahana ditika azo manitra manimpofona miakatra ao anatren'Andriamanitra ry havana. Ry havana itao mpamaranana, dia hiteny aminao ny tompo androany amin'ny alalan'izao afatry ny tenin'Andriamanitra zao hoe ndao tsika samy andiny teny. Ary raha misy vanim-potoana sitrangan-javatra mahalonaka antsika olombelona ao anatin'ny fandinian-tena sy ny fanetretena ao anatin'izany fandinian-teny zany dia zao hoe rehefa ao anatin'ny aretiny itsika, ao anatin'ny fahasahiranana atsika, ao anatin'ny tsy fisina atsika dia mahadinika ny tenantsika isika, ary angatao ny fanahy masina fa io no fitaratra be tsy mandainga maneho hoe iza mariny ianao, inona no mba mbola mafaikapaikany ianao amin'ny fiainana, fomba fiteninao ve faikapaikany, ny fisainanao ve faikapaikany, ny fikasanao ve faikapaikany. Fa androany ka tsao fa misy programan'Andriamanitra talohan'ny nanorenana izao tontolo zao, apetraka ny fanahy masina ao anatinao. Rehefa tena minia mitady ny fahatsaran'Andriamanitra ianao ao amin'ny tenanao dia asehon'ny tompo zany, ary atanteraka Andriamanitra. Zay le mahatonga ny hoe fa Andriamanitra no ametraka ny fikasana na ny fanaovana ao anatinareo. Efesianina toko 1 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 10 jereo zany tenin'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra mihitsy no manoratra ny programa tsara rehetra tiany ho tanterahana amin'ny fiainanao. Fa raha velanao zay programan'Andriamanitra zay ka tsainao, tsy faikany no mandeha amin'ny fiainanao, fa lay tena ankasitrahana, lay asian'Andriamanitra diloilo, lay asian'Andriamanitra ditika azo manimpofona, ary feno fankasitrahany tompony fiainanao. Fanahy ny fahasoavany zany fa tsy mifanahy famendrehana tsy akory. Andao ry havana hitodika amin'Andriamanitra fa raha mandre zao toroteny zao ianao ka tena miteny amin'i Jesosy hoe mba te ho toanao a Jesosy, mba lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, tanora, ankizy tsy misy faikany, dia miasa atao anatiko na ny fikasana atao anatiko rantsano sy vano Andriamanitra ny fiainako, ny programako, ny fikasako sy vano zany, mba ho koba tsara toto irosanatreana ho Andriamanitra. Zany ry havana, io ngeny ambaran'ny filazantsara ny soratany Lioka, lay fariseo sy lay mpamory hetra. Misy faikany ianao raha vao manamary-tena tahaka ny vavaka nataon'ilay fariseo. Misaotranao Andriamanitra fa tsy nataonao tahaka ny olona sasany izay mpanao akeriny, tsy marina mpijangajangana tahaka ny mpamory hetra io, za mifady anina indroa isan-kerinandro. Mety marina zany ary tena tsara nge zany.
Tsara nge ny fahafahana hoe manana hoe tsy manao akeriny olona am'teny aminao zay mpanao akeriny tanin'olona io a, mpanao akeriny fananan'olona, mpanao akeriny vadin'olona, mpanao akeriny fananam-pirenena io, ianao zay tsy marina amin'ny atao, ianao mpijangajanga io ianao zay tena tsy mba mahafoy tena fa tsy mba mifadianina fa zay hita rehetrarehetra sy mahatsiro dia arapaka dolodolo ny kibonao no Andriamanitra ao. Dia hoy izy hoe mbola tsara lavitra io fariseo noho tsika raha izany noho izy. Fa zay tena mahadiso ilay fariseo dia ny fiheveran-tena ho zavatra ao anatin'ny fahatsarana. Fa na tsara toy inona ny toe-tsainao na ny toe-ponao, raha vao tafiditra ny fiheveran-tena ho zavatra dia menjera ho zero ny zavatra rehetrarehetra ry aminy. Ary avy hatrany dia tsy ahazo fankasitrahana, tsy ditika azo manimpofona eo anatren'Andriamanitra, tsy ho ankasitrahan'Andriamanitra, tsy diloilo, tsy omen'Andriamanitra ny fanahiny ny olona mihevitena fa noho ny fahatsarany tena no mihoatra anazy noho ny hafa. Ary zay nge ny tenen'ny Lioka 7:7 nanao fanoharany Jesosy ozy izy ho an'izay mahatokony tena no marina ka namingavinga ny hafa. Ninona heveriko fa fahatsarako tsy tsara noho ny hafa. Zay tsaroa mandrakarivo zany. Tsy misy tsara loatra noho ny hafa zany, fa mitovy samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana voninatr'Andriamanitra. Fa andeha iainantsika ny toe-tsan'ilay mpamory hetra. Janona teny lavitra teny tsy sananatona ny tempolo akory. Na ny andrandra ny lanitra zay fonenan'Andriamanitra ara tsy sahany akory. Fa zay le fahatsapatena hoe tsinotsinona ako. Ny tehatratra izy hoe mpanota tsinotsinon'Andriamanitra, ny fahamindram-pon'Andriamanitra ny tena natsony sy nandrandrainy. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa zany lehilahy zany nidina teny an-tranony izy dia efa nohamarinina, justification. Zay voambolana tsy misy amin'ny terme juridika. Fa rehefa meloka dia meloka, rehefa marina dia marina. Fa eto zany meloka ho nohamarin'Andriamanitra noho izay fanetretena lalina tao anatin'ity mpamory hetra ity. Zay manandra-tena no ahitry, ary zay manetry tena no asandratra. Koba tsara toto ianao raha manetry tena, ary tena fanetretena marina fa tsy fanetretena ahitraitra. Andeha hitodika amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka isika. Mba ho raisin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana ny fiainantsika, ary apetrakantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, diovy ny foko Andriamanitra. Vavaka isika ry avy. Raha eo misaotra anao ny amin'izany afatra mamy, teny mamy nomenao zany, ary miandrandra manokana androany Tompo, mamindra fo aminay rehetra. Mihevitena ho zavatra nge zahay Jesosy eo. Raha vao mba mahavita zavatra mihoatra ny hafa, raha vao mba manana ny zavatra tsara mihoatra ny hafa, raha mba manana toerana tsara amin'ny fiarahamonina mihoatra ny hafa, dia tena manitsakitsaka, manao tsindrio falavo, manao tsinotsinona ny hafa ary tsy tianao ary mampalelo anao zany fanamasina. Mibebaka aminao, mifona ho an'ny malagasy rehetra, mifona ny amin'izay ataoko hoe fahatsapatena mihevitena mihoatra noho ny hafa. Mamelahy eloka, diovy amin'ny rahanao zay, sy vano amin'ny masotsiva amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao zay Kristy. Ataovy mandalo amin'ny sekoly ny fanetretena izay ka hanapaharetana amin'ny famolavolanao. Rantsano Jesosy eo izay faka rehetrarehetra mangidy ao anatinay, izay rantsana maina tsy mamorehetra, kapao zany Andriamanitra fa ianao ny mpamboatra anay. Mba mbo voatsara ny fibebahana ko ankehitriny tsy adononay no mitrotro mambavaka izay rehetra marary, satria antsony atsona ho azy zany Jesosy eo. Ary amin'ny fanetretena no hitondrako zany fanosorana masina izany. Ampidiro mandrakariva amin'ny fanetretena tsy ho alaim-panahy amin'ny fiheveran-tena ho zavatra raha maro ny sitrana, fa ny fanosoranao no matoy zao fa tsy mihoatra noho ny hafa tsy akory. Ho ny fahefana zay nomenao Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Kristy ka nomeny Jesosy anay, no andraisako ny fahefana fa izay rehetra mivavaka mitady fanafahana mitoetra ratsy, dia amin'ny anaran'i Jesosy miala ny faikapaika-pahotana rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Ny famatoran'ny sigara rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny famatoran'ny toka rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny famatoran'ny paraka rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny famatoran'ny fijangajangana rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina avy Nazareta. Ary tononoko ny fanahy fanetretena, fa zay fahatsarana eo amin'ny fiainanay dia raisinay eo anatin'ny fanetretena, ary tolo-janahary no andraisanay zany fa tsy famendren'olombelona. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany.
dia amin'ny anaranao mahery ihany koa no andidiko ny aretina izay voan'ny coronavirus na aretina inona ka miandrandra ny famonjena sy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina avy any Nazareta miongota aminao ny aretinao ary ny asan'ny devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina avy any Nazareta ratsy ny fanasitranana ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ilay fanahy afo dia ny afo masina mikasika anao mandritra ny loharanona aretina manasitrana anao amin'ny aretinao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitran'Andriamanitra ray misaotra Andriamanitra fa miasa ianao ary tsy misy masakana ho anao rery voninahitra fa izay manandra tena kosa dia ahetrinao fa izay manetry tena kosa dia ho asandratrao ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitran'Andriamanitra ray amen. Indriavana misaotra ny tompontsika eny amin'izany afatra mamy izany andeha iompanatsika aloha tsisy mieritreritra hoe izay kristianina avy eo ananina ny tena manakaiky ny fahamarinana indray manko tsika misy mieritreritra hoe tena laportenay ny lanitra tsy ariavana ny lanitra dia ho an'izay manetry tena manana ny rahan'i Jesosy eo mitolambaravarany fanahany fa tsy izay mevitena ho zavatra oka samy tsy avonavokevitra aloha samy manetry tena ny kristianina avy amin'ny fiangonana rehetrarehetra fa isika dia ray any eo amin'ny tompo iombona tsika ary ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toam-panao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly nanapaka Pôntio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty nalevina nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny aviany tsara mivelona sy ny maty mino fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny rakitra tsika riavana napiditra am-piangonana ianao na tsy piditra am-piangonana za mieritreritra fa na efa elabery ianao tsy niditra fiangonana mihitsy misy fiangonana foana ny fivavahany dadabe ianao ny sianana zany ka alohantsika manao rakitra foana dia atao anaty valopy dia soraty ao hoe rakitra voalohany tsy haiko 5,000 ariary sa 2 alina ariary sa 2 alina ariary rakitra faharoa arakaraka zany hatrany dia akombony dia atero any amin'ny fiangonana misy anao ataoko mazava tsara zany so dia misy diso fandray atero any amin'ny fiangonana misy anao zany anoanana ny asan'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra ary rakitra soa any an-danitra ho anao zany riavana rehefa mivantana ho tsenain'ny tompo anao izany rakitra soa izany. Amarana izao fotoana izao tsika mialohany tsodrano dia ataotsika ny hira fanampy ny fahatelo amin'ny 50 andininy voalohany ihany. Si utu izao Jesu iti panumpuna rahatu citau tuku mifasuavana zainanu analaheri kili tawampuku nazukumbana nau dia sampanupuku itu avau securiteso lai vuadi nyurinawampu niandri velumaku zayumenawiainaku deatukaku simulai tuliku ilai fitiavana. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra raintsika manakare-pahasoavana androtsaka izany eo amin'ny fiainantsika atao volonaka ny fanahinao fa izay etaetanao dia tanteran'Andriamanitra voninahitry ny anarany. Itsodranonao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina Andriamanitra nomenao ny fanahiny masina ankasitraka ny fivavahana sy ny tonombavaka sandratra ho rehetrarehetra. Omen'Andriamanitra fanahy manetry teny ianao anala izay faikapaika-pahotana sy faikapaika-pahazarany ratsy amin'ny fiainanao ny asa ny fanahy masina dia ny fanahy afo zany ary ametraka ao anatinao fahavokarana ho tahin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay irinao ho voninahitry ny anarany
ho an'Andriamanitra rery nyvoninahitra hatramin'ny taloha indrindra somandrakizay amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Misaotra an'Andriamanitra antsika ny amin'ny fiaraha-mivavaka niarahana tamin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranjozora Tranobiriky, Foibe FMTA eto Ambatonakanga, ny mpitandrana ny filohan'ny misiona FMTA eto Madagasikara, ny mpitandrana Rasolo Fotiana Miarintsoa no niaraka taminareo teo, ny torony teny sy ny tarika ny fotoana. Misaotra an'Andriamanitra fa tena maro ianareo no miantso mandefa message, maro ianareo mijoro vavolombelona amin'ny fanasitranana amin'ny coronavirus, amin'ny aretina hafa, amin'ny fanapahana ny asan'ny maizina, ny fahafana amin'ny fahazaran-dratsy, dia mbola mafisiko hatrany kose, tsy maintsy atao mazava ny fangataham-bavaka, asio anarany marary inona ny angatahany, dia tsy maintsy asiana anaranao io zany dia matetika any amin'ny 10:00 amin'ny 9:00 ho an'izay mitady vavaka fanafana sy fanasitranana direct zany amin'ny telefona, dia azontsika ifandaminana zany raha sanatria moa teny hoe tsy manana crédit anao dia mba andefaso SMS mba tsy hoe pasteur fa misy ohatr'izao dia apetrakintsika amin'ny tompo. Raisina trano ny fanohanana ny asan'Andriamanitra dia tononoko ny laharan-tarobia izay ifandraisana amiko amin'io ihany koa ahafahanareo mandefa manohana ny asan'Andriamanitra volana eriterim-bone zany, dia ireto ny laharana ifandraisana amin'ny tenako 034 13 852 90. Veriko indray mandeha 034 13 852 90. Miertel 033 33 852 90. 033 33 852 90. Samy io tain'Andriamanitra tompoko. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao maso. Izay niarahana tamin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranjozora Tranobiriky, notarian'ny mpitandrina Rasolo Fotiana Miarintsoa.